ary zaho tsy maintsy manaraka tsy ankijanona sy mikatsaka amin'ny herinao rehetra ianao mba hiara iasa amin'ny fanahy masina amin'ny mpanetrehetena mba ahazo izay efa napetrak'Andriamanitra aminao dia feno ny fanahy dia mba hipoitra eo aminao izany vokatry ny fanahy izany ka ho hitany olona eo aminao Andriamanitra. Firy aminareo no maniry tahaka an'i Jesosy? Azonao antoka ve? Tena azonao antoka ve ny momba izany? Nanontany anareo efimbetsaka enare ndeha hijery soratra masina isika dia afaka miteny amiko nareo hoe mahazo antoka tokoa ve? Jaona 5:17 dika teny hafa ten'Andriamanitra mahafinaritra. Raha izaho dia tsy afaka manao nininany amin'ny fahefantenako io Jesosy io, raha izaho dia tsy afaka manao ninina avy amin'ny fahefantenako tsy miankina amin'ny ny hevitry manokana fa amin'ny fampianaran'Andriamanitra iray ihany ary ny fahazokony baikony, arak'izay reko no hitsarako alaim-panahy indray fanapahan-kevitra fa arak'izay feo tonga ao amiko no hanomezako fanapahan-kevitra, ary marina ny fitsarako mahitsy sy rariny fa tsy mitady ny sitrapoko tsy naniriny anao izay mahafinaritra ny tenako na ny tombotsoako rery na ny tanjoko rery fa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ray izay naniraka Wow! Tokony hovakianao indroapolo io teny io mba hanomboka iraikitra tsara ao anatinao. Jesosy ny teny hoe izay rehetra lazain'Andriamanitra ataoko, izay rehetra lazain'ndraiko ataoko dia miaino azy miandry azy rehefa sehony azy ataoko tsy misy fanapahan-kevitra hafa raisina intsony satria izaho efa fantatro fa izay lazain'Andriamanitra ihany no ataoko. Rehefa vita ny famakiana Jaona 5:17 izay lazany hoe tsy izay sitrapoko no arahako, tsy izay mahafinaritra no ataoko. Tsy mangataka ny anao ny sitrapoko rehefa mahary an'Andriamanitra miteny amiko anao zavatra tsy antany tenako tsony amin'ny hevitro mikasika izany. Tiako ve izany? Tsy tiako ve izany? Zavatra efa tafatoetra izany. Hoy Jesosy, zavatra efa voapetraka izany, efa voafaritra io zavatra io. Izay rehetra lazain'Andriamanitra, raha voafantatro izay tenen'Andriamanitra dia tsy misy fanapahan-kevitra hafa raisiko intsony. Ka izao aoka anontaniako indray nareo rehefa henonareo izany, firy aminareo marina no te hanahaka an'i Jesosy? Eny ary, hivavaka ao anareo aza dia izao amin'ny anaran'i Jesosy mba hanombohany ampitoetra ny fanahy masina anjakany eo amin'ny fiainanareo. Fa izy anie no hibahan-toerana amin'ny fiainanareo ary azo natao ny mamatra anareo amin'ny alitara mba hiaro anareo tsy handositra hiala aminy, mba tsy ho afaka hiala amin'Andriamanitra nareo ambara-patateraka izay rehetra tiany atao eo amin'ny fiainanareo. Amen. Petera 1:1-2. Laza hoe dia olom-boafidy araka ny fahalalana meloza ain'Andriamanitra ray. Diako izany fa no hamasinina ary natao masina no hamasinina. Diako izany fa efa voatokana amin'ny tanjona manokana. Aleo hiteny zavatra aminareo tsy mitovy amin'ny olona izao tontolo izao izay tsy manana an' Jesosy ho tompon'ny fiainana ianao. Tsy voatery manao ny fanaony ianao, tsy voatery manao ny fihetsiny ianao, fa ianao efa rehefa latsahany fanahy masina rehefa nataony Kristy fonenany foninao, nalainy ianao ary natokany amin'ny zavatra tena voatokana no hamasinina ianao ary ao amin'ny fanahinao nataony masina ianao. Fanahy ianao, manana fanahy, miaina anatin'ova ary manan-tsaina ianao. Ary ao amin'ny fanahinao rehefa ndraisinao velona eo aminao Kristy, manana ny zavatra rehetra ilainao ianao sady miaina amin'ny fiainana feno hatsaram-panahy sy hitondratena tahaka an'i Jesosy. Ao aminao ireo, tsy manino izay mety ao anatinao ny asa ataony dia anala izay tsy mety ao anatinao.
Filipiana faharotoko fatelo amby folo miasa amin'ny famonjena ao anatinareo. Tsy midika zany hoe miasa amin'ny fanavotana fa efa nivonjena tamin'ny fahasoavana isika ary tamin'ny fahasoavana ihany ary tamin'ny fahitana fitita amin'Andriamanitra no nahavoavela ny helotsika. Nefa aveo izy nilaza raisy ny famonjena izay nomena anareo toy ny fanomezana ary miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra mba hatateraka ny famonjena anareo. Ka taorinina ndraisanareo an'i Kristy ho mpamonjy anareo, tanjonareo laharana voalohany indrindra amin'ny fiainana dia tokony mianatra manao izay rehetra sitrak'Andriamanitra ataonareo ianareo. Ary aoka nareo tena ho azy sy arenany manontolo ary manome voninahitra azy tsara. Avelao tena zavatra aminao araky ny anaovanao izay sitrak'Andriamanitra vao mainka afaly anao tena manana fifaliana be ianao rehefa ny olona fahadala ianao rehefa manolotra fiainanao azy. Kanefa ny olana dia fitiavan-tenantsika ary izany ihany no tsy manome fifaliana antsika. Ina moa no hevitranao amasinina izany? Ao amin'ny dictionnaire grika maneho ny teny hoe manamasina, izany no dika hoe fisarahana amin'Andriamanitra. Ndrehetra hiteny hoe an'Andriamanitra dia ny eo anie izany voatokana ho an'Andriamanitra ianao. Firy aminareo no mety tahaka ny tsy fantatro dia raisitsika ohatra izao, tia ny verako eny an-dalana. Rehefa manao voyage veran-josy io. Tsy misy olona hafa mahazo misotro amin'io. Tsy azo isotroana kafe io. Tsy azo andrahana voninkazo. Verako io dia vera efa voatokana. No amasinina ho amin'ny tanjona voatokana. Eny ary azonareo rehetra angamba tiako ambara. Manana zavatra ianao izay fanananao manokana natokanao amin'ny tanjona ray, tsy tianao ny zanakao ikitikitika ny zavatra io. Efa hoe amin'ity zavatra io fa tsy amin'itsy. Tovy amin'izany mihitsy nareo. Efa natokan'Andriamanitra amin'ny tanjona manokana nareo. Ary arak'izay zavatra mampanahy zao tontolo izao dia marina fa vahiny sy mpivahiny mandalo isika. Tsy ety ny fonenantsika, tsy afaka ny anangana fonenana ety isika, tsy iorom-paka ety amin'izao tontolo izao ity. Efa ny andalana makany amin'ny toerana tsara indrindra isika ka raha mbola eny am-pandehanana dia mila mitaona ny olona rehetra era-dalana amintsika. Manan-kevitra ve nareo hatraizany mandrakizay? Zany hoe na dia miaina 100 taona azy ianao. Olona vitsikely moa no mahatratra izany ety nefa andeha ataontsika hoe miaina 100 taona ety an-tany ianao. Fa lazaiko anareo fa tsisy dikany izany. Raha ampitahina amin'ny mandrakizay dory ka ahoana? Raha misy zavatra mahakivikely izay tianao ialana nefa tsy afa-miala ianao dia ahoana ary? Raha manao izay asain'Andriamanitra ataontsika izao dia ho fanomezam-boninahitra azy isika fa afaka manana fiadanana sy fifaliana isika ary afaka mivonina sady isika andany mandrakizay eo amin'ny fanatrehany. Aza ny zavatra mandalo sy izay hitanao androany ny iainanao. Iaina mandrakizay ny ianao e. Zava-mananaina maharitra mandrakizay ianao. Ary mety tsy dia eritreretinao loatra angambizany, tsy fantatro. Voatokana amin'ny tanjona manokana ianao ary miaina ny fiainana izay mitondra fahafahana amin'ireo izay tafasaraka. Fisarahana amin'ny zavatra ratsy sy ny lalan-dratsy. Fahafahana misokatra ho an'izay rehetra manana finoana ny Kristy Jesosy rery ihany izany. Ary izany ny sitrapon'Andriamanitra ho an'izay rehetra mino. Tsy maintsy ianarana avy amin'Andriamanitra izany tahaka ny nampianarana izany tamin'ny teniny ary tiako tiapahany ity. Ary tsy maintsy tratrary ny mpino fatratra izany ka tsy misy mivilivily amin'ny ankavia sy ny ankavanana. Mahafinaritra azy izany. Ka natao masina, atao anatiko ny vokatry ny fanahy masina ao anatinao, ao anatin'ny mpino rehetra. Ny olona rehetra mijery anay amin'ny fahitalavitra androany rehefa avy nandray ny Kristy ho mpamonjy anao ianao dia efa natao masina ianao, masina ao amin'ny fanahinao ianao, masina ianao, marina ianao. Feno ny vokatry ny fanahy, manana fitiavana ianao, fiadanana, fifaliana, fiaro-po, fahamoram-panahy, fahalevem-panahy, manontantena nefa ianao. Aiza le izy izao? Ao anatinao lalinao izany. Hitanao, tsy maintsy ny diovin'Andriamanitra aloha anatintsika ao. Ary no amasininy mialohan'ny onenany ao satria tsy monina ao amin'ny fonenana tsy manam-pahamasinana izany izy. Firy aminareo mahazo an'izany? Tsy miaraka Andriamanitra sy ny ota ka mila manam-pahamasinana isika ary mila dioviny mba ho fonenany
marina tokoa firy aminareo mino hoe ao anatinareo andriamanitra eny ary noho izany masina ianao masina ao anatinao ao fa tsy maintsy manaraka tsy ankijanona sy mikatsaka amin'ny herinao rehetra mba hiara iasa amin'ny fanamasina amin'ny paharetana mba ahazo zay efa napetraka andriamanitra aminao dia vo feno ny fanamba hipotra eo aminao zany eo aminao zany vokatry ny fanazany ka ho hitany olo eo aminao andriamanitra. Ankehitriny ny fijoroana vavolombela ratsy indrindra misy eto amin'izao tontolo izao dia tsy sarotra ny manao fa kristiana ianao amin'ny olo-kafa. Ary tsy voatery mieritreritra isika fa ho fantatry ny olona satria misy sarotr'ondro amin'ny fiarantsika sady miravaka azy fijaliana ny tentantsika. Tsy dia mivaky loha loatra amin'ireny zavatra ireny fa mila hitan'ny olona amin'ny fitondrantenantsika ny vokatra eo amintsika ary ny fitiavana no ambony zavatra rehetra. Fa masinana dia arena ny isam-batan'olona aorina tsy kelikely vokatry ny fankatoavana. Tao amin'ny dictionnaire grika nazoko izany ka tsy iverenako tsony. Zava-dehibe mihitsy isika ao amin'ny tontolon'ny fankatoavana. Tsy velona nompo antsika andriamanitra fa isika ny velona nompo azy. Zao te aka minitra vitsy amin'ny lafiny io tianao andriamanitra, tia no voata ianao izy dia izao no mbarany baiboly miravoravoa amin'ny Jehovah ianao dia menanao izay riny fonao. Tian'andriamanitra anana zavatra tsara ianao, tiany ianao lohany fa tsy rambony, ambony fa tsy ambany, ampisambotra ny firenena rehetra fa tsy sambotra, tia ny voatany asan-tananao rehetra sady aomby ianao, tia nahita fitiany amin'ny toerana rehetra lehanao ianao, anokatra varavaranao anao izy kanefa tsy zany rehetra any sitrany. Tsy zany rehetra zany ny sitrany. Tianysika hanaiky hanolo-tena eo ambony alitara, voninanao izay rehetra ampanaoviny atsika amin'ny andro rehetra iainantsika, ajanony ilay karazana fanerenan'Andriamanitra anao sy hanome izay rehetra tiantsika. Mety mieritreritra ianao tahaka ny sary izy zany. Jereo hoany reny olona rehetra izay lasa nandeha nivoaka malialina nandritry ny andro teto amin'ny alitara ireny. Nanana olana ry zareo. Sasany amin'izy ireo mbola tsy ho tsara androany tsy fantany hoe inona ny tena zavatra tsara. Aiza ny fifaliako nandeha tany amin'ny fivoriana fa tsy nahatsapa fifaliana akory. Rehefa mankatoan'Andriamanitra isika misy fifaliana ao anatsika ao izay tsy voafafan'ny zavatra hafa. Afaka azontsika eny zany, afaka mampifaly ny nofontsika isika ao anatin'ny segondra vitsy mba hampahory sy hampaheri ny fanahintsika na afaka mamela ny nofontsika tsy hifaly sika ao anatin'ny fotoana fohy ka manome fahafahana sy fifaliana feno ary fiadanana ny fanahintsika. Ndao anapa-kevitra izy amin'ireo ny tena zava-dehibe aminao. Ndao iverenana kely ny Petera voalohany toko voalohany diny faharoa dia jereo raha efa nivakiako daholo. No hamasinina natao masina tamin'ny alalan'ny fanahy, olom-boafidy sika araky ny fahalalana melozay an'Andriamanitra amin'ny fanamasinany fanahy no hamasinina natao masina ho amin'ny fankatoavana any Jesosy Kristy ny Mesia. Wow. Ary misy ten'Andriamanitra mitovy amin'io. Petera voalohany toko voalohany dia ny faharoa amby roapolo ndeha avadika malaky dia jerentsika io raha io. Koa satria efa nodiovinareo ny fananareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana. Tsy afaka mankatoan'Andriamanitra sika fa tsy amin'ny alalan'ny fanamasina ihany ary mbola tiako averimberina tenena foana zany tsy miezaka ny hitondranareo amin'ny fanetretena sy famolahan-tena manokana fa te hiteny anareo hoe amin'ny fotoana izay nekenao ny fitarian'Andriamanitra anao izay rehetra saina ataonao ka amin'izany fotoana izany iray aminao izy ka anomeanao hery ahafahanao havita izay ampanaoviny anao. Andriamanitra tsy mangataka antsika anao zavatra mihitsy raha tsy efa nomeny antsika mialoha avokoa ny hery ny fahaiza manao any fitaovana avy tantsika izany. Mahay ny zavatra rehetra angatan'Andriamanitra ataonao ianao ao amin'ny Kristy ilay mpampahery anao.
zao itsabikiny any amin'ny farana eto de hitantsika eo raha raha-panamarina ve nareo ty ambony piripitra ety ary sasany aminareo zay mijery tele lazaiko anareo mialohan'ny fotoana fa andeha amin-dratsa-tongotra ka aza vonoina ny fiteleanareo ino fotsiny Tesaloniana voalohany toko 4 manomboka amin'ny andiny voalohany ovakitsika ny andiny 4 voalohany dia anao fanadidina fa randrolahy dia mangataka sy mananatra anareo ao amin'ny firaisana amin'i Jesosy Tompo zahay mba ho arak'izay fanarahana ny fananarana nampianarinay nareo ny fandehananareo mba hakasitrahany sy anome voninahitra n'Andriamanitra ko araka ny andehananareo ihany no itombonareo bebe kokoa atratra ny fahatanterahana lehibe amin'ny fivelomana zany fiainana zany zao no lazain'ny Paoly jereo anefa mandeha tsara nareo fa tiako ampiakarina amin'ny sehatra hafa indray zany mihitsy ilay niteneniko tsy olona ara-panamaniditsidina fotsiny ianao tsy nanoka an'ity fotoana ity mihitsy nareo jerena izao fandarana izao raha toa nareo ka tsy miraran'Andriamanitra misy aminareo tena mandeha amin'ny fankatoavana n'Andriamanitra foana eo amin'ny fiainany afa-tsy ireo izay tsy mirarany antsony Tompo ary fantatro fa ireo tsy mirarany antsony Tompo ireo tena mahitsy tsy mandratra anareo afa te hifindra sehatra hafa afaly mitory amin'izy ity amin'ity herinandro ity satria tena manampy ahy ilay izy tena faly eo nantsoin'Andriamanitra hitory teny satria tsy maintsy mianatra ny aminy vao mahavidy zany ary mitahiry ao amin'ny teniny zany miaro azy zany ndao hiverina amin'ilay soratra masina teo fa fantatrareo ny didy nomenay anareo avy tamin'ny Jesosy Tompo fa zao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny anamasinana anareo anasarana anareo ka nanokanana anareo amin'ny fiainana madio ka ifadianareo ny karazana fitsangatsangana rehetra ka zao iresaka momba ny fananana isika amin'izao fotoana izao tena efa feno adalàna sy aratsiana atao amin'izao tontolo izao misy heviny be da be zany hoe fady ny fitsangatsangana izany ny fananana dia natao zavatra mahafinaritra sy masina ary madio ary lazaiko anareo fa noe zany dia voly natao zavatra tena tsy misy dika ny faran'izay tena mampalahelo zany zao ianao manana karazana pornografia tsy tambo isaina amin'izao zany hoe tsy afaka mividy boky magaziny ianao tranonao ka tsy ilaozan'izay tsy misy sarin'olona boridana ny atsasany ny sary ao anatiny ankehitriny efa betsaka ny olona no miara-monina melohan'ny fanambadiana mihevitra izy ireo fa tsy olonan'izany saitsaina eo izy hojerentsika tsara aloha raha mandeha tsara izy ity alohan'ny hidirantsika amin'izany afaka elaela kely izy tapaka taratasy kely fotsiny nareo tena zavatra aminareo fanambadiana dia manandanja mihoatra lavitra ny tapaka taratasy tena fanolora-tena lalina ny fanambadiana ary mila fantaritsika avokoa aloha momba ilay olona laitsika vady mialohany anaovantsika soneo amin'ny soram-panambadiana mamaha olana sasatsasany zany misy ny sasany manambady nefa tsy fantany akory hoe manao hoana izy roa amin'ny lafiny ara-bola sy ny fitaizanany ankizy fihetsepo kely mandeha dia fotsiny eny dia tapoko eo fantatrareo ny vady izy roa maka fotoana tsara ianao amin'ny resak'io aza maimaika efa olona vitsy dia vitsy zany hoe tsy nanao firaisana ranofo mialohan'ny fanambadiana fantatrareo hoe nahoana tena mahitsy te hanao zavatra hafa nataoko ilay izy satria mino hafa tian'Andriamanitra anao ilay izy misy olona efa mitabataba mihitsy hoe tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra ary jaly amin'izany sika tsy Andriamanitra no mijana tsy tiantsika tsony afaka novovela ny elokao nefa rehefa fantatrao kosa ny marina nefa mbola manao ilay zavatra ihany ianao dia misy zavatra ratsy mety azo anao raha mihevitra mbola mitoy anao zany zavatra efa hainao fa tsy azo atao zany ianao satria mihevitra ianao hoe rehefa afaka zany mamindra fo Andriamanitra mahazo ny toerako Andriamanitra tsy azon'Andriamanitra mihitsy zany satria ve hoe efa taonjato faraiky amin'ny roapolo zao dia tsy mampaninana raha manao an'izany satria fanao ny olona zany tsy mitovy amin'ny olona rehetra sika manao sika satria ny olona rehetra manao zany tsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao efa nao masinina ny tsokaina amin'ny tanjona voatokana
ainareo inona mitranga raha vao manao firaisana melohan'ny fotoana ny olona ray efa azony sahady izay mahaliana izay tsara ao anatiny. Tsisy olona manantena ninina satria tsisy ninina andrasana tsony. Manana olana lehibe sika eo amin'ny fiarahamonina misy antsika noho ny filany maimaika tonga dia te azo izay ilainy eo ny eo daholo ny olona rehetra raha tsy voavidiny izany dia alainy trosa. Fa tsy misy miandryandry izany, tsy misy fiandrasan-javatra izany, fanirian-javatra, fandaminan-javatra, fanomanan-javatra, fa fehezo amin'ny-javatra ny tenanao. Dia mitovy amin'izany koa ny fananahana. Afaka mifeny tenanao ianao. Ny Baiboly miteny fa nomena fahonoana teny sika ary aza mametraka ny tenanao amin'izay toerana na zavatra mety isehony izany akory. Raha manana olana ianao rehefa mandeha mivoaka dia miaraha mandeha amin'ny olo hafa. Ary fantatrao ve efa haiko sahady andraiky ako tsy haiko tsony hoe firy ny olona mamono ny telehany amin'izao. Tahaka ny tsy misy digany aminao ty teboko ty raha ohatra ianao nitsangana nandeha nivoaka ny eritreritra hoe olona tiako tazomina kely nareo vetivety fotsiny tsy hoe tsy hoe manao ty fampianaran-ty azy satria tsy te ho fantatry ny olona. Miezaka anampy anao ary miezaka mitondra ao anao amin'ilay teboka izay ahatonga ny fiainantsika ny voninahitra n'Andriamanitra sy amin'izay toerana hafatsika fa tsy voatery hitovy amin'ny olona rehetra sika. Tsy izany ny sitrak'Andriamanitra ataontsika. Niresaka tamin'ny tovolahy ray tamin'ny toerana ray nandehanako momba ny asako ary nanomboka ny fankaso resaka izay ny resaka momba ny Baiboly tamin'ny fomba samihafa. Nafantatrareo efa vita fisehoana izy ary tsy nalala raha efa ndray trano izy sy ny sipany ka ohatrany mba nanidikitika any alala izany. Ny tena marina tratra hoe ray trano tokoa izy roa dia hitanao niresaka momba ny Baiboly izay ary izy ny ara-mipetraka tamin'ny sipany dia fantatrareo. Mandeha any amin'ny fianarana Baiboly dia miray trano amin'ny sipany. Azo antoka fa miara-matory amin'ny fandriana ray izy roa. Ka nivady izy roa volana taty aoriana dia lasa mpivady hoe taminy ahoana izany fanambadiana izany. Toy izy hoe tsy niova voatra ny teo ihany. Zao tsy misy zavatra manaitra, tsy misy zavatra magaga, tsy misy hatsarana, tsy misy dikany satria tsy misy zavatra ndraindrainy rehetra tsony, efa tsy zavatra vaovao tsony, tsisy tsiriny tsony, efa tsy manaitra intsony. Nanana ny dokotera Ray Zakaras izay nandraikitra tsara ny fandarany fahitalavitra tamin'ny herinandro lasa. Ary teny izy hoe zavatra ray amin'ireo zavatra efatra tokony hananan'ny olona ara-panahy izy dia ny fahafinaretana. Ary mila mahandry sika sady mila manao zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fantatrareo ve fahitalavitra amin'izao fotoana izao efa tena manondrana mihitsy, efa tena mihoatra. Izany hoe tena efa mihoatra ny tokony ho izy. Tsy haiko tsony hoe atraiza ny faharatsiana. Ndao ajanona amin'izay ilay mianatra ny fanaon'izao tontolo izao dia andao hiaina amin'ny fahamasinana hampianatra azy ireo. Tiako ilay famantarana sy atsarana iverina ka ny olona amin'izao manao firaisana melohan'ny fanambadiany be voka avy eo dia tsy te ho tompona andraikitra amin'ny fitoratena ratsy nataon'izy ireo dia manalaza azy. Mandany vola amin'ny resaka trosa ny olona dia rehefa tsy afaka mandony vola izy dia tsy misy raisina tsony avy eo. Ka misy olona tsy manara-dalàna, tsy miraharaha, tsy manaraka fitsipika napetraka dia rehefa tonga ny fahavoazana avy eo dia tsy mandray andraikitra kory amin'izany fahavoazana nataon'izany. Lalàny eto amin'ny fiarahamonina misy antsika mihitsy amin'izao fotoana izao dia manampy sy manokatra varavarana ho an'ny olona rehetra motika tanteraka ny fiainana. Mamotika tanteraka ny fiainany.